iverina amin'ny essentiel. Mino fa matetika voaraintsika foana le hoe ny mahamaika an'Andriamanitra zao tsy ho fiangonana feno olona, fa le olona zay tonga eo ho feno Andriamanitra. Dia tato ato indray dia mbola nampiteny ny tompo hoe ny tena marina ane tsy le any ivelany ho ampidirina zao no mahamaika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa le ao anaty ampiorenana fa efa tsy ho ela ny mpapakatra dia ho avy akanao. Sanatria tsy manamaivana ny mpanota sy ny jentilisy ho vonjena, fa ny tena mamaika ny tompo ihany koa zasy ianao efa atao trano tena mahafantatra tsara ny tokony ataontsika, hifandraisantsika tsara amin'Andriamanitra, ary indrindra amantaran'Andriamanitra anao. Amen. Zany mahatonga antsika miverina amin'ny essentiel. Dia navady kely izy hoe essence sy ciel. Amen. Mety efa misy efa renao ny ampahany tamin'ity fampianarana ity, fa nefa tsy maintsy ho zaraina sy ho apatsahivina. Ny antony misy zavatra tsy essentiel eo amin'ny fiangonana. Mazava be ny centre dia Jesosy. Rehefa Jesosy no ivo ao anatina fikambanana, eo amin'ny fiainanao, ao atokantranonao, ao anatinao, dia manomboka mihintsana le kipitsipitso ny tsy tena mamaika velarina avy eo dia toy izao: ny toetra ny olona no essentiel ny rasan'Andriamanitra amin'ny olona. C'est son caractère. Be dia be zany zao ny mpanompon'Andriamanitra mihazakazaka be, fa tsy ho ela dia lany lasantsy, satria tsy mahafantatra akory ny asaribidin'le lasantsy tokony ho voatahiry ao anatin'le fitehirizan-tsolika. Azontsika atao ry havana ny mihazakazaka manao fanompoana, ny masona hita, ny sofina nandre, ny tanana ny natsapa, ny fono ny entanentana tao anatin'izany hoe fitoriana filazantsara maneran-tany zany. Ary mbola misy tsy haiko hoe déformation professionnelle fa isaka mahita terrain vao nandalo tetsy amin'ny terrain tetsy oviana moa dia io misy terrain, io misy ohatrany hoe lasa taitaitra amin'ny terrain ianao. Rehefa tena zoina nefa tsy terrain mamaky an'ny tompo fa ianao. Tsy ny olona ho ampidirinao fa ianao mpampiditra aloha. Satria raha hiazakazaka isika hevitra anao izay tian'Andriamanitra, nefa ny toetra antsika tsy tian'Andriamanitra, dia raha nen'ny trompetra iseo ny mpapakatra, Virjiny 10 miendry nanana tahiry solika no voatahiry teo amin'ny fotoana ny verenan'ilay mpapakatra sy lasa fantonana. Na ny fikambanana ny asa fanompona na ny fikambanana ny asa fanompona anankiray na ny ministera anankiray dia teny entiny sy toriny. Mamela indray ty frantsay kely vetivety, mety efa andenga dia manomboka mananona ny lela. Aleloia. Basio amena kely kosa ragavanao kosa tsy na kely kosa ragavanao kosa tsy l'essence du ministère, c'est son message. Amapolo taona ndray havana ny Asvekel nandeha nanao fitorina filazantsara. Tena hoe adalam-pitori-pilazantsara zay ngamba fiantsoana azy. Vao mahita terrain, vao mahita fotoana, vao mahazo vola dia fitoriana filazantsara, dia tsy manaiky mihitsy raha vao tsisy fahagagana. Résumé ko aminao ngamba hoe ohatr'izay ny ilay izy. Fa nisy taona amin'izay Andriamanitra nanitsy. Izy Andriamanitra ilay zalahy reto ohatra ny anomboka anao foana. Allo sina confinement. Indrindra na akalamanjanana anaty salina. Tanatin'ny fotoanan'ny confinement no fanginy Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra. Dia izao no teneny hoe izy Jesosy tamin'ny pasteur Rodolphe. Rehefa nitorianao izy ny teny, ka rehefa sitrana ny mararo izy, dia lasaiza daholo izy ilay sitrana. Tena lasa saina be pasteur Rodolphe. Tena nanomboka mibitsika amin'izay ny tompo. Misy zavatra mila hitsy ao amin'ny message. Nanomboka 2007 nanao fitorina filazantsara mivoaka eto an-toerana ny Asvekel. Nanomboka 2017 ny tairin'Andriamanitra tamin'ilay resafa mihazakazaka miaraka amin'ny toetra tsara ny tena ankasitrahana.
nanomboka tamin'ny 2020 ny tsian'Andriamanitra amin'izay ny message. Misy taona mahalasa saina hoe ohatrinona ny vola lany hatramin'izay, nefa diso ny message nentina hatramin'izay. Dia ny mahavariana sy ny tena mahafinaritra teo Jesosy dia mivaliany foana le fanompoana mba nataonao, le famafazana natao, satria mi-encourager anao izy mba tsy ho kivy any an-dalana, na dia eny ny ary fa mbola misy diso ny afatra sy ny teny alohan'ny vavanao. Hitanareo ve Andriamanitra tena mampitsoro anao, tsy te hita mahita Andriamanitra hoe ndray androany reo rangaha tsy maintsy miova. Dia tao aorianany 2020 niova tanteraka ny message. Nanomboka tamin'izay vao nanomboka le natao amin'izay le hoe Jesosy avy any Nazareta, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Nanomboka ny sokafan'Andriamanitra tsikelikely hoe tandremo fa raha vao mivoana fotsiny ianao dia efa manomboka tsy ao anatin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny taona lasa, nanomboka ny vangin'Andriamanitra tamin'ity essence fahatelo ity, ny lasantsy andrasan'Andriamanitra amin'ny corps du Christ uni, na ny tenan'i Kristy. Eto tsy miresaka fiangonana fa miresaka tenan'i Kristy, ary ny tena marina ary ny tenan'i Kristy dia fiangonana anankiray. Ny HVKL zany tsy tenan'i Kristy fa momba ny tenan'i Kristy, membre du corps du Christ. Ka raha andeha any amin'ny teny anankiray zany ka andeha hitory-teny ohatra, dia mety sofina ilany havanana iny mitory-teny iny, tsy complet zany sady mampatahotra. Mbola tsy nahita sofina ianao mitory-teny, mampatahotra be zany. Aleo vatana complet no mitory-teny, ary izay le anton'ny fiombonana. Asitehaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Ataoko amin'ny teny frantsay indray. L'essence du corps du Christ, c'est l'unité. Televakitsika teto amin'ny Salamy 133, vao miara-mivory ny prala ao anatina firalahiana sy fifankatiavana, dia maninona ozy izy? Misy dililo mitsororoka hoany, misy lasantsy mitsororoka hoany. Alleluia! Iny tsy ho azonao rerina faran'izay mitiravy ataovy fifadikanana telo taona tsy telon-drora, fa tsy ho azonao mihitsy iny, fa ny azahoanao n'iny miara-misakafo ratoandro. Alleluia! Hitanareo ve lasa misasatra be retintsika, misasatra be ohatrany hoe mila manao an'izao, mila an'ity, nefa ny zavatra angatan'Andriamanitra mifankatia fotsiny. Ao anatin'ny fifankatiavana ne tsy midika fa mety daholo ny zavatra rehetra. Justement, ny fisiany fitiavan'i Kristy no ahafahantsika mihoatra tsy fampijery défaut ary ahisaka mihitsy ny kritika, fa mijerintsika hoe misy Andriamanitra ny fitiralahy ity, misy Jesosy ny fitiranabavy ity, Andriamanitra nanao ity fiangonana ity. Mety misy ny kipitsipitsy mbola mila amboarina, tsy anjarako izany fa ny anjarako dia izao rahalahiko ireo, prêt-à-pot amiko ireo, ankonina ray amiko ireo. Jesosy naniraka tahaka ny tiavako anareo, ozy izy ny tokony hifankatiavanareo. Ka raha tsy mifankatitsika tsy any an-danitra reto fa resaka be ny ambiny. Teo hifankatia fa samy teo any. Tereo iresaka eo. Ary ny fitiavana tsy sentiment tsapa hoe mahafinaritra dia tiako ianao, tsy izay, fa décision le izy. Mandray fanapa-kevitra ianao itian'le olona, satria misy fitiavan'i Jesosy ao anatinao, afaka misurmonter sy manarina ny zavatra rehetra. Amen na? Hijery ten'Andriamanitra tsika mahakasika andreo. Azafata tsy maintsy tonga dia niteneniko ilay izy mba hazava hoe ny solika tian'Andriamanitra ho hita ao amin'ny mpanompony, iny izy teo moa? Toetra. Tsika rehetrarehetra zany mila manaraka akaiky aiza ho aiza ny toetranao. Tandremo ny toetranao. Tandremo amin'ny maivaninao ny toetra fa manjary inony tsy ahitanao an'Andriamanitra sy tsy ahita n'Andriamanitra anao sy tsy amanta raha n'Andriamanitra anao. Amin'ny fotoana farany anefa enjeu be mihitsy ny hoe tsy fantatro ny tompo ianao. Satria ny ankabeazan'ny olona ariana ny ivelany dia olona ny tenenin' Jesosy mivantany hoe tsy fantatro ianareo. Ny asa fanompoana sy ny fihazakazahana, ny hafanampo tsy ampy hamantara n'Andriamanitra anao. Ny toetra ny hitany ao anatinao sy avoakanao no hamantara n'Andriamanitra anao. Ary ny toetra tsy aty am-piangonana no aseho voalohany fa ao an-tokantrano. Ny diagnostika ny toetra zany dia tsy pastera ny manome azy fa ny zanaka ho telo taona no anontaniana.
manao ny dada dia ivaliny iny ny amantarina raha mahazo vizao any an-danitra ianao na mety refole. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mitsabo aingana mba tsy isian'le hoe pastera mahafinaritra ny am-piangonana fa ny ankonany tsy teherika an'le Jesosy, satria misy déséquilibre. Tsy hita ny ankonana le fitiavana ao amin'ny pastera zay aseho amin'ny pastera ny mpino. Tsy mety zany, mila fenona tsara ny zavatra rehetra. Hebreo 1:7 amin'aran'i Jesosy, tianao ny fahamarinana, halanao ny heloka, ko Andriamanitra dia Andriamanitra efa nanoso diloilo fifalinanao. Io le lasantsy io lasantsy fifaliana mihoatra noho ny namanao. Asan'ny apôstôly 10:9 amin'aran'i Jesosy. Jesosy izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy hery sady nandendeha nanao soa. Matetika moa mahafinaritra ny olona no to dia any amin'le manasitrana sy le manafaka amin'ny herin'ny devoly, fa hotsongatsika manokana le hoe nandendeha nanao soa, nandendeha naneho toetra tsara. Rehefa maheno tsika anaty baiboly hoe manao soa, fanaovan-tsoa, dia isan'ny vokatry ny fanahy Galaty 5:22-23 izay fantatra kokoa amina dikateny andavanandro hoe fahatsara-panahy, fahatsara-toetra. Jesosy zany rehefa nosorana to dia tsara fanahy. Karaha misy miteny anao voaositra kanefa ratsy fanahy odoy. Mahay tenin'Andriamanitra aloha zany androany nandray zavatra aloha ianao zany. Tonga soa pastera? Ça va? Ndatsika teka mafy ny tompo aloha Halleluja. Ny olona voaositra zany tsara fanahy. Hitary kely fa tsy misy ty fa hitary kely. Ny olona voaositra be zany tsisy zany hitary kely mba motakatry ny sainao kokoa izy fa tsisy zany voaositra be zany olona be voaositra mety misy. Olona be zay mahatonga ny teny tany Mazanga hoe ny petit pasteur tsy misy, ny grand pasteur tsy misy, fa ny gros pasteur misy. Le Andriamanitra manositra anao ny lehibe, le Andriamanitra nanorina ny fiangonanao ny lehibe. Tsy nisy ampino no amaritana sy fanamaivanina ao anatina fifaninana hoe ny fiangonana kely ery dia fiangonana lehibe ery, fa izy ianao no amaritra ny fiangonan'i Jesosy ho kely sy lehibe. Le Jesosy nanangana an'ireny fiangonana ireny ngeza indrindra sy ngeza be ary lehibe aloha sy ambony ny zavatra rehetra. Amen. Dia ataoko exemple alizy hoe rehefa ositra be tokony tsara fanahy be. Karaha tsy izay le avoaka dia tsy izy zany. Mihaino ve tsika? Aoka ny toetranao aneo an'Andriamanitra. Resaka mesage zao voalaza ny Luc 4:18. Jesosy ny teny ity rehefa tonga teo amin'ny sinagoga izy ka ny andro tendrena mba hamaky ny boky ny Isaia. Zay zany fanetrenan'ny tompo zany anie. Izy ny teny nefa miandro tendrena izy mba hamaky ny teniny. Raha tokony izy tokony dia mity izy dia zarangany teny fa to dia samy makasisiny daolina reo fa tsisy mifampihery zany. Fa lasa izy dia mipetraka ohatry mipintsotra nefa teny. Dia miandry an'lehibe volombava be tsy manana révélation miteny hoe ary andro antsika dia andray an' Jesosy zanaka Josefa mpandrafitra, tompoky Josefa. Dia miandro hoe Jesosy tsy miteny mitsiny hoe zany hoe Mesia tsy isiany zany. Dia rehefa avy miteny lehibe volombava be hoe mahazo mitsangana eo mamaky teny, dia izay izy vao mitsangana dia mamaky teny nefa izy le teny hovakiana. Fanetre tena. Vakiko amin'aran'i Jesosy Luc 4:18. Ny fanahin'i Jehovah no atao amiko, nanositra hitory teny. Sarobidy amin'i Jesosy ny mesage entitsika. Ary anadinan'i Jesosy ny mesage entitsika. Tandremo izy fa ny teny foana ozy izy nitsaranan'ny olona amin'ny andro farany. Tandremana amin'ny mesage sy ny hafatra ny toriteny. Satria iny no andrafitra ny finoany ny fiangonana sy ny mpino. Ary iny no andrafitra ny fiefarahan'ny fiainan'le olona. Raha diso ny mesage dia ho diso ny finoana, dia ho diso Jesosy le olona, eny tsara, dia ho diso lanitra izy. Ka ty resaka ty zany tena tsy vazivazy, fa tena tsy maintsy manaraka akaiky faran'izay aingana tsisy atakandro. Aiza ho aiza ny mesage entitsika, na eo amin'ny fiainantsika, na ny zaraintsika eo amin'ny cellule de prière familiale, na ny hoentintsika ny akalamanjana sy eo amin'ny assemblée,
na ny fiombonana na ny fiangonana maro samihafa ny aparitakantsika ny media izy zany toritsika fa tsy maintsy Jesosy ny toritsika vo ampidirin'le Jesosy any amin'ny toerana misy azy tsika. Alleloia. Tsy zavatra ny ilainao nao, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Mafimafy manintsy an'io message io satria ianao efa zatra mapolipolo taona ny efa tonga dia tena misy fangagana ho anao, efa zatra vavanao zany efa folaka mihitsy amin'le izy fo misy micro dia misy fangagana ho anao dia mandeha ho azy. Nefa Andriamanitra miteny hoe aok'izay, za tsy nireka anao hitory miracle, za nanireka anao hitory fa rehefa mahafantatra ireo olona ireo manaraka ho azy miracle. Le amen zany ohatry ny amen zoma maraina tsy fantatro tena marina ndray zany zao tsika miteny zao ny anao zavatra ny Andriamanitra Tandray adintsika fa ny zavatra rehetra ne tena ho aminy tsy rehetra ilaiko teo tandray ohatry ny iraina fa tsy tena ao anatin'ny fontsika fa androany avereny tsara ny ao anatin'ny fonao fa na inona azon'i Jesosy atao zany fa maninona ny tsy ataony misy toetra ao andrasany. Amen. Misy message ao tiany ahitsy. Ary le farany teo dia le mivakitsika teo mazava be. Raha ny prala miara-monina dia manino mitsororoka ohatry ny diloilo izy izy. Mazava ane zany. Miandry Andriamanitra mba hiombona iray sy hifankaty ny tenany Kristy. Ka le izy zany devoir. Alleluia. Tsy tonga eto tsika hiresaka ny fahasamihafantsika fa hitonga eto tsika hiresaka ny Jesosy mampiombona antsika. Amen. Satria Jesosy sarotiny amin'le fiangonana anankiray ny teneniny, fiangonana anankiray no ampiakariny, ny fiangonany. Amin'Andriamanitra zany tsy misy fiangonana be dia be fa tokony fiangonana anankiray. Dia zasy ianao tokony tafiditra ao anatin'izay amin'ny alalan'ny fanitsitsika ny toetra sy ny fanitsitsika ny hafatra. Amen. Iresaka vetivety mahakasika an'izay toetra satria reo fanovana toetra, fanovana hafatra sy ny fanovana ny fomba fiasa dia le nambaraka teo hoe ao anaty fiombonana sy fankatiavana dia raisinao ao amin'ny station any fiombonana. Azavaiko. Avy ao amin'ny communion ianao manova an'ilay lasantsy toetra. Avy ao amin'ny communion ianao ny manova an'ilay lasantsy hafatra. Ary avy ao amin'ny communion ianao ny manova an'ilay lasantsy firaisana. Raha vao tsy miombona amin'i Jesosy zasy ianao dia mamita tena ezaka moka ny toetran'Andriamanitra. Ny famoahana ny toetran'Andriamanitra tsy ezaka. Zay zany dia efa indisy anankiray hamantaranao hoe ao amin'ilay tian'Andriamanitra hijoroana ve ianao. Ohatra, ilay izy pastera tena ny zavatra tena nahasorena be mihitsy fa niezaka nangina. Efa tsara ianao nangina fa tsy afa-po Andriamanitra satria niezaka ianao nangina fa tsy hoe nivavaka ianao dia nitariha amin'ny fanahy dia nangina ho azy. Le fahafahanao mamoaka ny toetran'Andriamanitra izay efa feno ao anatinao. Romanina 5:5 dia mampianatra antsika ozy ny tenin'Andriamanitra fa ny fanamasina dia mampitobaka ny fahafenony ny toetran'Andriamanitra ao am-ponao. Ianao zany tsy départ zéro fa ianao départ feno toetra. Vao avy mandray an Jesosy zany ianao dia feno fitiavana amin'ny fonao fa ianao fotsiny tsy mifankahita amin'ilay izy, ianao fotsiny tsy mahay mamoaka an'ilay izy, ianao tsy mifankazatra amin'ilay izy fa ilay izy efa ao. Ny akabiazan'ny zavatra rehetra dia efa nomen'Andriamanitra daholo. Fa ny olona mianatra mifankazatra amin'Andriamanitra mba hamoaka an'izay nomen'Andriamanitra sy napetrany. Eo no misosika ilay fampianaran-diso. Fantatry ny devoly fa fantatry ny devoly fa mampalaina ny olona ny mianatra anatin'ny fotoana maharitra.
dia omeny solution facile tonga dia vidiana le osotra miantsara vetsika nefa le izy tian'Andriamanitra ho ahorona ao ambadiky ny fifaneraseranao amin'Andriamanitra manokana. Ahoana no ahafahanao miamandroso amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, zay le fiombonana, mba ahafahanao mamoaka ny toetrany, mba ahafahanao manintsy ny mesazy any ambavanao, mba ahafahanao mavita miray sy miombona mipiraitam-po aminao, satria takian'Andriamanitra daholo zavatra ireo ba. Le izy zany androany tsy manontany tompo hoe enao nga teo amin'ny fiombonana, za ohatrany tsy te havadiko le izy teo any an-danitra. Tonga dia itsiko amin'izay ny resaka. Ny tsy fahafantaran'ny olona zany mahatonga ny olona mety mbola tsy manao izay tokony hatao. Alleluia. Fa rehefa nasain'i Jesosy, niporetin'i Jesosy ny zavatra rehetra mba hahatonga anao ho tonga sainany amin'ny zavatra ao anatin'ny fony, nanomboka tamin'ny 2020 ny foanana ny rallye de miracle. Ary nampome mois de juin nasain'ny tompo nanao grand rallye de miracle. Nampanaovana grand rallye mihitsy amaraparanana an'ity resaka ity izy aloha reto ampanaovana grand rallye mihitsy. Vita ny grand rallye io zany tompo hoe tapitra hatreo amin'izay. Manomboka eto tsy nareo no anonsena fa Jesosy no anonsena. Tsisy dénomination anankiray ka ho asongadinina fa Jesosy Kristy avy Nazareta no mpahafantarina ny olona fa te hamonjy azy, tia azy, te hanasitrana azy. Amen. Ahoana no ahafahana mampitombo fiombonana? Tsotra be. Mampitomboana ny fotoana ho an'Andriamanitra. Tsy possible hitombo ny fifandraisanao manokana amin'ny tompo nefa ny fifampiresanareo mianaka eo am-pisakafoanana ihany no tena betsaka. Io sakafonay taovy mandre tsirokanina tsarovy amin'ny sakafo rariva. Alleluia. Amen. Zay foana ny fampiresanao amin'ny tompo. Dia ny hamantaran'ny tompo anao iny mpanompo sakafo. Ampitomboiny fotoananao miaraka amin'i Jesosy. Za tsy miteny hoe ampitomboiny fotoananao aty amin'ny fanompona, tsy zay aty amin'ny fanompona iny tokony ampitomboinao miandalana ihany, fa le fotoananao manokana amin'i Jesosy mba ahafahanao miresaka aminy mihoatra, anananao fifandraisana sy fiombonana arakaraka izay amin'izay le izy. Resaka mpivady zao resantsika, tsy tovy mihitsy ny fifandraisana-po na mpivady efa 20 taona ny vady. Sipisipa vao niaraka omaly. Inona mahasamihafa andreo? Communication, fotoana niarahana, faharetany niarahana, misy tantara iombonana, zay miara-miaritra no miara manam-boninahitra. Hitanareo, in'le tantara iombonan'le mpivady iny lasa force mitahiry an'le tokantrano. Satria ho tsy aivona ndry tamintsika vao mivady zao le niainantsika, dia zao le nataon'i Jesosy. Androantsika mba nentina ohatr'izao, mamy be ny mahatsiaro an'izay. Ohatr'izay mihitsy ary mbola tsara lavitra noho izay tokony hanorenanao ny fiarahanao amin'i Jesosy. Aoka ianao ilay karazan'olona mora matsiaro ny aty lavaka izay niadinanao sy ny vatolampy izay nahakananao. Ny fomba ny tsiponan'i Jesosy ianao teny amin'izao ordira sy zezika. Izy ianao no hitany dia izy ianao androany. Manaova bilan isan'andro dia ndana mandoalika misaotra azy hoe misaotra Jesosy fa raha tsy teo ianao efa vita. Ohatran'ny tsisy resy lahatra mitovy amiko ilay ianao ve mieritreritra efa tonga ohatr'izao ianao miaraka amin'ny herin'ny tenanao? Tena Jesosy no nahato izao anao. Dia iny fifandraisana am-po amin'i Jesosy iny amafiorina ny fanoloran-tenanao ka na misy ninina mitady hampisaraka anao amin'ny fitiavana Kristy, satria rehefa mitazana any amatona nirahako taminy tena hafa mihitsy ny fiainako rehefa nanomboka niditra teo amin'ny tantarako Jesosy. Iny tsy vita ny fametran-tanana hoe makanisy aty izay rehetra rehetra ny amin'ny fiainana fa ametran-tanana dia tonga dia aza matahotra fa dia hoe saorina fotsiny mivetsatra anatin'ny fonao fa misy spesialista an'izany eo vao niditra teo mihitsy izy alleloia, lehilahy n'Andriamanitra tonga réglé ny ianao.
amboarina fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aza miady aminy. Draindreny isika miady aminy. Ohatrany miantso pasteur. Ohatrany tsy dia hitahita nareo. Ohatrany treratreraka. Any am-piangonana mihitsy ianao no mahazo hery e. Kina janona any an-trano, maika anao reraka any. Miadiady amin'ny Tompo. Andro maraina ny raha eto iteny aminao aza miady aminy hono ianao. Aza atao an'izany hono. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Avy eo amin'ny communion io ampitomboiny fotoananao an Jesosy. Amin'ny fotoananao an Jesosy. Ampitomboiny fotoana ifampiresahanao amin' Jesosy. Menara ny amin' Jesosy. Jereo akaiky hoe inona no nasehony taminao fa zay no azonao aseho amin'ny manodidina anao. Namela heloka anao ve Jesosy? Ianao zany tokony ho mpamela heloka manodidina anao. Nanazava be zay tsy zakany ve? Nanazava anao ny tatasika ve ny Tompo nanazava ny tsy zakany melohany hamelany ianao? Ataoko ty voamira fotsiny hoe toroto. Tonga dia mitsangana ny Tompo eo. Ao reoka fitaingana zay izy zay fa mamela anao ahy. Dia maninona ny asarotinao ny amelanao heloka ny manodidina anao? Menaran Jesosy fa zay nataony taminao azonao atao ary tokony ataonao sy asehonao amin'ny hafa. Amaranako azy ny anjarako afa tsy ny seminera. Anampy anao be ty fahatsapany ty. Fa zay hitanao ao amin' Jesosy dia tsy tokony ho tadiavinao tsony any aman'olona. Tiaka mafy ny Tompo nareo tsy mitandray. Mafy be ho an' Jesosy. Ny olona manana problema mpitiavana zao dia entaniny ianao hifankahita amin'ny Tompo. Fa ny Tompo ny tena tianao. Ito mba afaka pasteur fa za tena fitapitany lehilahy foana. Verenao amin' Jesosy, Jesosy tsy hamitaka anao. Tena zany lalalovy mihitsy ny foko. Verenao amin' Jesosy fa Jesosy tsy lalao ny fonao. Amen. Tsy zakako pasteur fa tena ohatry ny antso ny lalalovy na toy ny foko mihitsy ny lalaovy ny fitiavany. Verenao amin' Jesosy fa Jesosy tsy milalao ny fitiavanao sady tsy mandratra anao izy milay indrindra. Rehefa manomboka fantatrao zay dia manomboka tsy mitady fitiavana any aman'olona tsony amin'izay ianao. Fa lasa le fitiavan' Jesosy lasa afaka amin'ity zay rehetra tonga eo amin'ny lalam-piainanao ianao. Raha misy zao manatrika eto mety miteny izay ne pasteur Kambote. Verenao amin' Jesosy izy efa niteny fa vonina izy ho dadanao. Dre za pasteur mpitondra teny efa tsy tsony vadiko. Verena amin' Jehovah izy efa niteny sa ny Jehovah zay vadinao. Ka zay ho teneninao rehetra eo zany dia afaka hijoroan' Jesosy daholo. Alleluia. Pasteur aiza ny lalana? Tonga avy any Jesosy za ny lalana. Etam-bavaka pasteur mba hisy vavady isokatra, za ny vavadin'ondry. Ahoana mariny ty fiainany ty za ny fiainana. Za ve pasteur mety mba ho atsangany amaty ndray andro andro izy Jesosy, za ny fananganana amaty. Pasteur rindra ohatran'ny nona fa misy mofo ve ao? Toy izy Jesosy, za ny mofinaina. Ka ny rehetra ny tena marina mety mbola tsy niexpérimentenao zay fa zay ny ilana séminaire ohatr'izao anairana anao. Aza mijery olona fa tsy ho hitanao any aman'olona mihintsy zany. Ny zavatra nianarana be dia be rehefa manoko hoe mandroso ny fotoam-piarahanao amin' Jesosy. Fa te hilaza aminao ao amin' Jesosy ny fahafenon'ny fahatsarana sy fahafenon'ny fahatanterahana irinao sy tianao ho hita any aman'olona. Ao amin' Jesosy zany ho hitanao. Jesosy tsy hamitaka anao zany. Jesosy tsy mandangy aminao zany. Jesosy tsy mifandisy fotoana aminao zany. Jesosy tsy manary anao zany. Jesosy tsy mamela anao irery zany. Jesosy mandray foana ny telefoninao. Ary iza tezitra amin'izany koa tsy afaka le olona mandray na mety sendra silence na mety nandro izy. Mboariny sainy dio ny fieritreretana aza vela ho rendrika ny finoana. Manana fieritretana madio. Alleluia. Ao aorianan'izay amin'izay tonga dia mpanompo
tout terrain 4x4 commando force spéciale ianao zay mitrango eo a fantatro ny tokony ataonao a jesosy ny eo amponao a miandro trompetra mitsoka ianao dia tonga mipapakatra ninona mitrango eo tsy anao ny andeha hitsara pasteur vavaka ianao tompo anao ane iny anao iny tsy anjarako mankalaza an'izany Facebook na dia vao tea maly ary tsy anjarako manao an'izany ianao jesosy no Andriamanitra ny fitsarana marina fangio iso mampalahelo ane izy praitapony izy ao na moa fomba fitentsika malagasy ny adalan'ny tena manina moa tafindamba be dia be ny adalan'ny tena miandry ianao mba hanafy lamba azy ary mety ianao mihitsy ary le adala mila tafindamba koa androany ao amin'ny fifankatiavana zany no possible ary fifankatiavana teraka avy amin'ny fiombona tena kekinao a miombona tsara amin'i Jesosy hoe tandremo communion anao amin'i Jesosy hoe aza miady aminy ianao hoe mihavana aminy ianao hoe miombona fo aminy hoe miraisa saina aminy hoe tianao izy hoe amen amen dao tsika hitsanganao vavaka anankiray miatrantsika an'izany a mba ho anatin'ny fotsika Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy entinay teo anatrehanao ny fahafahanay manitsy ny fiombonanay aminao mba ho maro toerana ny fifandraisanay aminao oka afatra ary ny tenan'i Kristy dia andrasanao a hifankaty iray sy hiombona zany no entinay mambavaka tsy ny amin'ny FMS ihany fa ny fitandremana sy ny fiangonana rehetra eto Soavimasoandro ary ny fanirianay tompo manerana ny Madagasikara mihitsiny mba alalany tokony ataony avokoa izahay zanakao sotra ny famiraponao mbola nomenao fotoam-panitsiana anehoanao ny famirapananao anan'ny fotoana ibebahana iomananay hiatrika ny fiverenanao sy ny fiavianao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta amen andao tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy a ampifaliana ny amin'ny teny izay apetraka Andriamanitra ny ambava-mpanompony a amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy teka mafy ho an'i Jesosy Alléluia. Miarabantsika fiangonana eto Soavimasoandro ao anatin'ny FMS na NASA ao anatin'izao fotoana sarobidy zao iombonantsika mianakavy amin'i Jesosy. Tokana ny anton'ity fivorian'ity tsy izay nomena fahafahana hitondra teny akory fa ilay anankiray eto anivontsika tompon'ny fiangonana mendrika ao amin'ny fiderana mpanjaka ny mpanjaka mendrika ao amin'ny fiankofana lay tokany eo amin'izay fiandrianana lay verina pakatra ny fiangonany a Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo a ndao ite-tanana mafy be ho azy amin'ny fofeny fankasitrahana raisiko tompontsopasoavana lehibe ny afahako mitsangana eto anatrendozoky ray aman-dreny ao ihany koa mety ho zandry ao ihany koa mety mitovy-taona amin'ny tena fa saingy ny tsongaina tao anatin'ny maro androany a mena fahafahana izara-teny fiainana dia raisiko tompontsoa zany ho voninahitran'Andriamanitra miaraba tompokilahy makasitraka tompoky vavy ndao hite-tanana mafy be ho amin'ny mpanjaka atsika Jesosy Kristy hatrany isika rehetra amen daorytsika hivavaky ho fafany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo Jesosy atena misotranao zay androany maraina makasitraka ny amin'reto mpanompo sarobidy feno voninahitra fiangonanao tenanao masaro-piaro anao fofombadinao eto Soavimasoandro makasitraka ny amin'ireo mpitandrina malala rehetra mpanomponao tsirairay avy zay tonga eto ao anatin'ny ministera 5 zay ministera nankininao ho andraiketina amin'ny fitiavana mba hianinao Andriamanitra no hita ny voninahitrao no iseho ny fahatsarahanao no hiasa ary zay fampianarana rehetra hoentin'ny fananao eto androany maraina Jesosy eo aoka hoaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra apety ny fotoam-pampakarana sy ampiomana ny fony fiangonana eo na mipapakatra tokoa ho fankasitrana sy fanomezam-boninahitra anao mitenena mba tsy hivoana ny sitraponao ho fanambarana rehetra ianao no hita somem-boninahitra mandrakizay Jesosy malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen dao tsika ite-tanana mafy ho an'ny tompo a mahaza ho toerana tompo alleloia mariana mofa ny fotoana rehetra izay ataontsika dia ho an'i Jesosy miaraka amin'i Jesosy
ary aonangezabe mbola omeny atsika tsiraray avy a afatsika ty fotoanytya nangataka tamin'ny tompony am fampianarana sy fampiorenao amin'ny fiangonana de le hoe ny fiangonana endry ho ampakarina le sokajin'le hoe fiangonana endry zao mantsy ry havana mila fatatsika fa ny vanim-potoana ohatr'zao de vanim-potoana iambenana mety maro ny zavatra mifamoafao eto ambonin'ny tany ahitantsika taratra sy endrika maro samihafa ny fisehoan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra ny etsika Andriamanitra marina fa tsy fahavalondreny isika raha ohatra ka zoina de tena ny aina tao anatin'ireny tokoa ary loatra azy arak'izay fanambarana efa nentiny mpanompon'Andriamanitra teo an'loko de manambara manokana amintsika tsiray avy ah hoe misy fotoana sarobidy sady tena ilaina fanomanana ao anatina vanim-potoana io manana ao amin'ny fotoam-pampakarany